Manoloana izay asa fampiororona eo amin'ny sehatra ny asa fanaovan-gazety izay namoaka ny fomba fijeriny avy hatrany ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara ary manameloka ny asa tahaka ireny asa fampiororona izay miendrika asa fanakorontanana raha ny fanazavany avy eo anivon'ny olavitry ny fanaovan-gazety eto Madagasikara. Malona iny asa fampiororona namonona mpanao gazety maro sy olon-tsotra tany Frantsa iny dia nanameloka ny herisetra tao amin'ny mpanao gazety ny olavitry ny mpanao gazety malagasy hoy ny filohany Rakotonirina Gérard. Araka ny nambarany na inona toy ny izany famonoana izany dia tsy misy antony tokony hanaovana herisetra amin'ny mpampalalala vaovao na koa ilaina vaniny amin'izy ireo noho ny famitana ny asany. Aoka ny herisetra hitsahatra sy tsy ahazo laky eto amin'izao tontolo izao fa izany ihany mahatonga ny fihemorana eo amin'ny fandrosoana ny zanak'olombelona. Raha nambaran'ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety malagasy Gérard Rakotonirina dia marina fa lavitra antsika no misy any Frantsa kanefa zava-dehibe ho amin'ny fiarovana ny asa sy ny asaribidin'izany ny fanamelohana amin'ny fisehoan-javatra toy ireny.